Nahatratra indray ity fiarahana mamaky ny tenin'Andriamanitra ity. Entsika manomboka izao fiarahamandinika ny tenin'Andriamanitra izao dia anondrika ny lohantsika hivavaka isika. Misaotra iarivavaka isika. Misaotra anao zahay Andriamanitro, fa nomenao ity fotoana ity, azahoanay manokatra ny teninao. Ingane mba hotsofinao rano ny teny amin'ity anio ity, mba hitondra soa anay sy ny mpianakavy ary ny firenena zay misy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao anatin'ilay lohahevitra, ny toerana azo antoka indrindra isika, ary androany dia aneo amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra toerana anankiray. Ry havana malala, andeha arahantsika mamaky avy hatrany izay voalaza ao amin'ny bokin'ny Isaia 2:12 ka ny 7. Isaia 2:12 ka eo amin'ny 7. Akory ny atsara ny tongotry mitondra teny soa mahafaly, eria tendrombohitra, sady mitory fiadanana, de izay mitondra teny soa mahafaly. Ry havana malala, manambara toerana anankiray ny tenin'Andriamanitra eto. Hoy izy hoe eria ny tendrombohitra, ary raha ampifandraisina amin'ilay hoe tsara izany, akory ny atsara amin'ity anio ity, nahoana ary rahoviana ny toerana anankiray no tsara. Eto dia ambara hoe tsara ny tongotry mitondra teny soa mahafaly. Aiza re ry havana malala, ary ahoana no fanombana ny tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mamaky isika ao amin'ny Korintianina 2 toko 1 ka ny 7:20 dia mahita izao teny manaraka izao. Korintianina 2 toko 1 ary ny 7:20. Fa ny zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy zay notorinay teo aminareo. Eto zany dia manambara ny tenin'Andriamanitra afatra anankiray lehibe. Ary zay le hoe endre ny atsarany tongotry mitondra teny soa mahafaly. Raha ampifandraisina amin'ny Korintianina 2 toko 1 ary ny 7:20 zany, de zao no azo ambara: ilay teny soa mahafaly de tsy iza fa Kristy zany. Ary zay mihitsy le ambara eto hoe ny zanak'Andriamanitra de Jesosy Kristy zany. Ao amin'ny Korintianina 2 toko 4 ary ny 9:9,
fa Andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava ahazava ao amaizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Endre ny atsarany tongotry ry mitondra teny soa mahafaly de tsy iza izany fa Jesosy Kristy. Raha mbola manohy isika ao amin'io Korintianina 2 toko 4 ary ny 7 fa manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny halehibean'ny hery fa tsy ho avy aminay. Mazava amiko ny tenin'Andriamanitra ry havana. Endre ny atsarany tongotry ry mitondra teny soa mahafaly, mitory teny soa mahafaly. Tsia tompoko, tsy lay mpitondra ny hafatra akory no iankina ny fahalehibiazana. Tsy miankina mpitondra hafatra akory ny fahalehibiazana na ny fahatsarana. Tsia, fa miankina kosa amin'ny hafatra izay entina. Miankina kosa amin'ny teny izay ambara. Maneho fifandanjana eo amin'ny mpitondra hafatra sy ny hafatra entina ny tenin'Andriamanitra. Ka ny tombam-bidy dia tsy mipetraka eo amin'ny mpitondra hafatra fa mipetraka kosa eo amin'ny hafatra izay entina. Eny manambara ary maneho sary an'izany ny 7 izay maneho sary ny mpitondra hafatra ho toy ny vilany izy. Hoy izy amin'ny 7 manao hoe manana izao rakitra izao amin'ny vilany tany izahay mba ho an'Andriamanitra ny halehibean'ny hery fa tsy avy aminay, anatiny sy ivelany. Eny ry havana malala zay manaraka izao fandarana izao. Efa volana vitsivitsy sady zay no nivoahantsika tao anatin'ny fiboana ary fitahian'Andriamanitra izany. Fahasoavana avy amin'ny avo indrindra izany. Fahazadino fa ny mbola mahaeto atsika hatramin'izao de tsy noho ny famendrehantsika fa noho ny antson'Andriamanitra. Noho ny antson'Andriamanitra zany mbola mahaeto tsika. Ary ndraindray ry havana malala dia betsaka no mifototra eo amin'ny ivelan'ny vilany. Ndraindray dia betsaka ny azo lazaina hoe mandany hery, mandany fotoana amin'ny fanatsarana ny ivelan'ny vilany, ka ny ezaka rehetra zay atao, ny fiombona n'asa rehetra zay atao, de ndraindray saika fanatsarana ny ivelan'ny vilany avokoa. Kanefa azadino fa hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe mba ho an'Andriamanitra ny halehibean'ny hery fa tsy ho avy aminay. Mitarika ny sainao am'ty anio ity mba tsy hamotsy na hanadio ny ivelan'ny vilany akory, fa manao antso aminao am'ty anio ity, andeha hitodika amin'ny ao anaty isika, andao hijery ny ao anatin'ny vilany isika. Ary io lay toerana tiako ambara am'ty anio ity, ny toerana manandanja kokoa dia tsy ny ivelany fa ny ao anatiny. Io lay toerany tsy manam-paharoa am'izay fotoana izay rehefa voadio ny ao anatiny, rehefa mendrika ny ao anaty,
rehefa mandray ny toerana tokony isy azy Kristy, lay fahazavany zao tontolo izao, rehefa lehibe ny ao anaty, dia manjary manandanja ihany koa zany asa fanompoana izany, toeram-panompoana, toeram-pitorian-teny, toeram-pitondrana ny filazantsara, fiangonana, trano, etseroa, rehefa ao Kristy manjary lehibe sy manandanja ny velany. Andriamanitry ny fiadanana ne hitarika atsika ary andresy lahatra atsika amin'ny ao anaty manomboka amin'ity androany ity, satria io ny lehibe. Amaranako izao afatra izao dia nisy mpanompon'Andriamanitra andeha ho any amin'ny toerana anankiray mba azahoana manatanteraka zany asa fanompoana izany. Tamin'ity ndre mandeha ity dia niaraka tamin'ny vadiny ity lehilahy mpanompon'Andriamanitra ity. Rehefa nandalo teo amin'ny seranam-piaramanidina dia toy ny mahazatra ny fijerenan'ireo entana maro samihafa, ary dia tsy nanapony ininona izy mivady toy ny mahazatra ihany, saingy tamin'ity ndre mandeha ity kosa dia nosakanany manam-pahefana izy ireo, ary nolazainy manam-pahefana manao hoe: inona avy tompoko ny ao anatin'ny entana zay entinareo? Tsy ny salasala ilay mpanompon'Andriamanitra ny laza, tenin'Andriamanitra tompoko. Zavatra lehibe zany. Moa ve azonareo amarinina zany teninareo zany? Eny tompoko, vonony zahay hanamarina an'izany. Voatery ampijanona anareo zay hoy ny manam-pahefana, satria nahitana zavatra zay tsy tokony hoentina mivoaka tao anatiny ny entanareo. Nanomboka ny fampijery izy mivady, ary gaga de gaga noho izany. Raha toa lay manam-pahefana tsy mino ianareo, de mandroso ety amiko, azahoako maneho ny ao anatin'ny entanareo. Tamin'izay fotoana izay no nivavaka mangina tao anatin'ny fony ity mpanompon'Andriamanitra ity, zay hitondra ny teny soa mahafaly any amin'ny toerana anankiray. Raha io ato apoko no iraketako ny teninao, mangataka aminao Andriamanitro, aoka ho pory fonao fa marina ny teninao, fa momba zay mandeha mahitsy eo anatrehanao ianao, aoka hiasa ianao. Rehefa vita ny vavaka mangina ary vonimbonina ireto manam-pahefana hisambotra andramatoavadiny no ireo fitaovana zay tsy tokony nentina tao anaty entany. Tamin'izay indro hitan'ilay mpanompon'Andriamanitra fa ery atsisiny ery mbola misy entana anankiray. Azafady hoy izy mantsen'ilay manam-pahefana, iry mbola misy entana ray. Nalaina lay entana, jerena ny tety ivelany, tena mitovy tokoa amin'ilay entana zay noheverina fa an'ilay vadiny mpanompon'Andriamanitra. Nitovy, tsy misy hafa ny ivelany ry havana, fa ny tao anatiny no na samy hafa azy. Ny anankiray dia feno ireo entana zay tsy tsara, manimba ny fiarahamonina, fa ny faharoa kosa dia entana zay misy ny tenin'Andriamanitra sy ny fanatrehany avo indrindra. Amin'ity anio ity, manahoana ny ao anatinao? Be debe ny mitovy ry havana malala, be debe ny tovizana eo amin'ny trano, eo amin'ny fomba fiasa, eo amin'ireny filamatra maro samihafa ireny, betsaka ny mitovy, fa ity ny mahasamihafa de ny ao anaty zany. Engane amin'ity anio ity, mba hifidy ny ao anaty
ho ilay toerana tsy manam-paharoa isika, ary ametraka ny Kristy ho eo amin'izany toerana izany. Andriamanitry ny fiadanana ny hitahantsika menakavy. Amen. Iarivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitro, nomenao izao fotoana izao, azahoanay nanokatra ny teninao, ary nandray ireo filamatra izay voatahiry ao anatiny, manambara ilay toerana tsy manam-paharoa dia ny ao anaty izany. Sitrakay ny handray fanapahan-kevitra amin'ity anio ity, ka ametraka ny ao anaty manan-danja sy lehibe kokoa noho ny ivelany. Ary sitraka ihany koa ny ametraka ny Kristy eo amin'izany toerana manan-danja izany. Ka tsy ho ataonay any ivelany intsony ianao Jesosy eo, tsy ataonay ivelabela-piainana ianao, fa ho apetraka anatiny indrindra, mitoetra ao am-ponay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany, miaraka amin'ny fangatahana, ny fahasoavana mampiadanana izay entin'i Kristy ao am-po sy ao amin'ny fiainanay. Amen. Izay indray ary tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androany ity, mirary ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika isa-tokantrano, mirary ny fahasoavana sy ny fiarovana avy amin'ny avo indrindra, ary mametraka ny mandram-piona ho amin'ny rapitso indray.